fa niatrika ity fivorina ity androany moa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona politika samihafa teo ny vondrona atao amin'ny avy amin'ny vondrona PMPM ny GPS ny mapage samy mihinana nateraka fivorina samihafa androany tsy niompana amin'ny fametrahana ny fitsipika anatin'ny vaovao moa ny resaka nivohitra tao anatin'izay Marc Antoine Natrany amin'ny sariny tsiry Rakodarson. Samy mikasany ametraka volavolana fitsipika anatin'ireo vondrona politika tsirairay eo nivon'ny anteny mera-pirenena. Ny vondrona politika PMP izay miaradia amin'ny filoham-pirenena dia ametraka volavola izay ametraka avoavo kokoa ny satan'ny solombavam-bahoaka sy ny anteny mera-pirenena. Ny avy amin'ny ankolafy Valomanana dia nanamafy fa zon'ny solombavam-bahoaka ny mitsikera raha toa ka misy ny tsy mety ataon'ny gouvernemanta enina dia manana solotena ary izy ireo anatin'ny gouvernemanta. Tetikasina amin'ny paikady na amin'ny programme izay natao tamin'ny propagande mitovy daholo raha jerenareo. Anala amoakatsika amin'ny fahantrana ampianatra ny zaza malagasy anisy hôpitaly fahasalamana mitovy daholo. Ny tsy itovizany io dia fomba fiasa. Na olona folo no asaina manamboatra trano eo ary dia misy mavita tsara tarena fody mitovy ary amin'ny volany menasy. Fomba fiasa tsy mitovy eo. Zay mavoatsika mantsy rehefa manao anton'le hoe maka ministra dia mijery CV. Ny formation natao olona 10 taona nasiana anao ministra dia ny CV nataony fianarana ataony via 25 ans mijery atsika. Fa mila ianaratsika hoe inona no nataony tiranga ty rehefa vita fianarana izy. Misy soa nataony tamin'ny vahoaka. Ay velona ny tantana ny orinasa. Ay velona natateraka programme nasa raha niasa taminao ONG izy. Zany ny zava-dehibe. Ary zay mbola mavoatsika nanangana le gouvernement io. Sasany mijery CV, sasany mijery politika. Ary tsika rena amin'ny mahasolombavam-bahoaka amin'ny dia fotsiny hoe nampanantenantsika tao nandrisany telovolana premier ministre tena izy. Nampanantenantsika nandrisany telovolana fa gouvernement tsisy redoublant technicien ary mananatra kely. Dia anjaran'ny vahoaka malagasy mijery nisy marina ve zany? Fanantenana pokaty zany. Fa manampy ny Andriamatoa hery zay dia anjarany no miteny izany satria tsy tokony olo anjaka ao anatin'ny fandrika izy. Fa mbola mahakasika amin'ny vondrona PMP ihany dia nanamafy ny solombavam-bahoaka avy any Ambositra fa mbola io vondrona misy azy io no manana maro anisy eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Zao losa ny tanareo angamba ny voky teo tao daholo ny tendance rehetrarehetra miary zay koa zany mahita hoe miamborona makaty amin'ny PMP ny force zany ny assemblée nefa tsy afaka hoe hitehaka amin'izay fa mila asa isamandro zany fanamafisana olona zay fiarahana miasa zay au niveau ny PMP. Zay zany aty amin'ny assemblée zay mety tsy dia tazana loatra zay au niveau ny gouvernement fa indray président sy ny premier ministre namaritra an'iny dia indray tsy hidirana. Ny vondrona Ampapapara kosa dia nanamafy fa tsy ampy ny 12 andro andiniana amin'ny fitsipika anatin'ny anteny mera-pirenena. Le izy angamba tsy nisy règlement intérieur tsy nety. Eo règlement intérieur zay ampiasaina amintsika amin'izao fotoana izao moa zany dia tsara ihany mampafantatra fa règlement intérieur zay nampiasaina tamin'ny andron'ny tetezamita. Ka ny règlement intérieur dia zavatra misy andininy vitsivitsy zay makasika ny fifidianana ihany zany no kitihany zany hoe andininy telo zay miantraika mivantana makasika ny fifidianana ihany no ny kitihany. Ka ataoko angambany fa arahanao an'izay règlement intérieur zay amin'izao fotoana izao amin'ny antsonana izao session extraordinaire manaraka zao hodinina anatin'ny 12 andro. Raha ny fahitako an'ilay règlement intérieur aloha dia tsy tokony ho vita anatin'izay 12 andro zay satria ny règlement intérieur zany dia boky be ohatra zao. Ka raha ohatra ka averina hodinina isana andininy anaovana commission plein air dia ataoko angambany fa tsy ampy 12 andro anatanterahana ny règlement intérieur io. Andrasana zany ny fiatombohan'ny asan'ny birao maharitra manomboka rahampitso hiady hevitra momba ny fomba fandaniana ny birao maharitra sy ny firafitra ireo sampana maro eo anivon'ity androm-panjakana ity ny solombavam-bahoaka.